Raha ny fanangonam-baovao sy ny fitaterana izany amin'ny vahoaka no ahitana ny mpanao gazety vehivavy amin'ity indray mitoraka ity dia eny ambony lampihazo milatro sy mampiseho ny vokatra fara no foron'ny mpampiakanjo Ralega no ahitana ny ampahan'izy ireo. Noarana tanteraka ny asa andavanandro amin'ny fanangonam-baovao sy fitaterana izany ho an'ny vahoaka ho an'ireto vehivavy mpanao gazety ireto satria dia anatin'ny tontolon'ny akanto hafa mihitsy no ahitana azy ireo. Tsy no izany fa ny filatroana. 12 Miravavy izy ireo no nanao fanazara-tena hatramin'ny volana marsa teo ho fanomanana amin'ny fiakarana tsehatra. Izy tena sarotra tany amin'ny voalohany satria na dia hoe fa ny ankamaroan'ireo mpanao gazety hoe mizatra miseho vahoaka fa mbola tsy somary tsy miseho vahoaka mampiseho ny tenany sy mampiseho ny fitafiana eny aminy izy fa miseho vahoaka mampafantatra ny zava-misy izay zavatra samihafa mihitsy dia tena sarotra eo ny traky tena nanahirana ny fomba filakana ihany tena zavatra Isalotra ireo akanjo novokarin'ny mpampiakanjo Raleva ao anatin'ny collection en mode Raleva izy amin'ny 12 Miravavy ireo ny asabotsy 20 Mey izao eny amin'ny immeuble Pradon Antanimena ary lohahevitra amin'izany ny hoe féminin singulier. Tsy voafetra ny bika sy alavana ho Raleva ny asa famoronana tanterahany. Raha eo amin'ny resaka bika sy ny alavana angambany samy manana ny masotsivana ny tsirairay avy fa ho an'ny Raleva manokana indray zany le fomba fanaovana an'izany an-tsehatra iny tena mahasarika-piaronabo ary izay no nosoana tao anatin'ny fiofanana ny 3 volana zany alohan'ny hamohanany hetsika mba hoe zavatra mifanakaiky amina zavatra angatahany mpamorona zany ny ametrahana le filatroana satria ny filatroana ny tiky faran'ny famoronana. Tsy ahivana fionana teo amin'ny Raleva sy mpanao gazety volana vitsivitsy lasa izay no nipoirany ity fiarahan'asa ity.